Andray anjara amin'ny hetsika rahampitso ny solombavambahoaka ny tima nanao fanambarana ny solombavambahoaka ny tima fa handray anjara amin'ny hetsika izay ho tanterahana rahampitso ary miantso ny mpanaradia ny antoko rehetra sy ny mpikambana vavonana firaisankina ihany koa izy ireo mba hanatevin-daharana amin'izany. Nanao fanambarana ihany koa ny mpianatra eo anivon'ny Université ny Antananarivo faculté économie gestion et sociologie fa tsy nandefa solon-tena hifampiresaka amin'ny filoha. Araka ny fanambarana izay nataon'ny mpianatra eo anivon'ny Université ny Antananarivo faculté économie gestion sociologie dia tsy nandefa solon-tena hifampiresaka amin'ny filoha Andry Rajoelina izy ireo ka nanamafy fa tsy tompon'antoka raha misy olona mitonona ho solon-tenan'izy ireo. Ny androany moa dia nisy ny fanapahan-kevitra izay noraisina taorian'ny fifampidinihana teo amin'ny ireo mpiara-mitolona izay nahitana Génération Z, mpanakanto sy influenceur tsy manaiky lembenana ary ny syndicao. Tapaka haraka izany fa atsangana ny komity mpandrindra ny tolona. Rafitra namolavolany paikady rehetra irisona amin'ny famaranana ny tolona izay natao. Ny resaka fivorina tsy ara-potoana dia tsy ho raikitra indray hoy ny député ny firaisankina raha nanontaniana ny androany. Ny ovahevitra ireo solombavambahoaka ao anatin'ny vondrona parlementaire izay manohana ny fitondrana hoy ny avy ao amin'ny fanoherana. Fiovan-kevitra izay mifanohitra tanteraka ny takiany maro eny ankianja izany. Manoloana izany dia tsy misy ny marimaritra iresan'ny rehetra raha ny fanazavana hatrany izay noentiny ireto solombavambahoaka avy ao amin'ny fanoherana ireto. Teboka voalohany tsy azo idivirana ny fahalalahana maneho hevitra hoy ny vondrona parlementaire avy amin'ny firaisankina izay hitakiny izy ireo ny fisokafan'ny kianjany 13 Mai. Tsy pahany ireo solombavambahoaka firaisankina marindrano ary tsy ombonany izy ireo hevitra ny fanambarana izay nataon'ny vondrona parlementaire ipara teny amin'ny anterimeram-pirenena izay milaza fa ny ombonany vondrona parlementaire rehetra ny fanambarana izay nataony izy ireo. Nilaza mazava ihany koa izy ireo ny hoe raha tsy mivaly ny hetaheta ny mpanao fitakina eny Andalambe dia tsy mombon-kevitra amin'ny ireo solombavambahoaka miaraka amin'ny vondrona irmara ny firaisankina. Fahefana nampindraman'ny vahoaka ny fahefan'ny filohan'ny repoblika. Tsy ny solombavambahoaka izay nampindraman'ny vahoaka fahefana ihany koa no hamagitra ny tian'ny vahoaka rehetra atao hoy ny fanazavany solombavambahoaka Fidèle Razarapiera raha niatrika ny mpanao gazety ny androany. Nilaza moa ny solombavambahoaka avy any Manandrina filohan'ny vondrona parlementaire ipara tamin'ny fanambarana izay nataony izy ireo teny amin'ny anterimeram-pirenena ny androany antoandro fa nosokafana ho an'ny vondrona parlementaire hafa ny fanolorana izay ho premier ministre noho ny zava-misy ankehitriny raha toaka ny solombavambahoaka maro anisany tokony hanolotra izany araka ny voalazan'ny lalam-panorenana. Mbola tsy nisy araka izany ny fanolorana anarana ho premier ministre. Fa ity anankiray ity moa dia anisan'ny fanambarana izay tena nanaitra ny maro ary nahatonga olona izay nilazany hoe tena azonareo antoka ve fa solon-tena niteraka androy ianareo hoy ireo olona izay naneho hevitra tao anatin'ny tambanjotra. Fikambana niteraka androy eto a Madagasikara manao antsoavy amin'ny herivelona rehetra toy ny mpitondra, mpanao politika, ny fiarahamon'ny pirenena, ny tanora mba handray anjara amin'ny fandrafetana ny gouvernemanta vaovao izay hatsangana eo. Efa nandalo krizy hatrany ny firenena ary niteraka faharefona ara-toekarena sy ara-tsosialy izany hoy ny fanambarana hatrany izay nambarany ireto fikambana niteraka androy eto a Madagasikara ireto. Ka manoloanany izany dia miantso ny mpiray-tanindrazana indrindra ireo tsy mitovy fijery mba tsy hivoaka ny rafitra ara-dalàna. Izany moa ny fanambarana izay nambarany ireto milazazo fikambana niteraka androy eto a Madagasikara ireto ny androany. Nanaitra ny maro moa ny fanambarana izay nataony izy ireo, maro raha teo ny tohina raha vantany vao nahita ny fanambarana izay nambarany ireto fikambana niteraka androy eto a Madagasikara ireto. Ny tany Mahajanga moa dia voasambotra ny mpitandro ny filaminana Isoa Madera ny Andro Omaly. Nanomboka tamin'ny 12 ora latsaka fahefany teo no nivoaka ny campus universitaire ambondrona ireo mpianatra nitondra ny sorabaventy izay misoratra hoe miala Andry Rajoelina sy ny fitakinany institut mila avatika ho faculté. Nanakana ny lalana ambondrona izy ireo ary nosakanany ireo mpitandro ny filaminana. Noravany ity farany tamin'ny bomba mandatsa-dranomaso ireo mpianatra. Marina
marina fa nosamborany ny mpitandro ny filaminana izay nanao fanamiana sivila tao anatin'ny bisy fitateram-bahoaka Isoamaterana andro omaly. Izy no mpitondra teniny ireo vondrona tsy mankasitraka ny fampahantrana ny malagasy no mpikambana ao anatin'ny rodibeny mpanohitra ao Mahajanga. Mbola tsy fantatra mazava ny loharano mpiampangana azy amin'izao fisamborana nahazo azy izao. Fa ny fantatra kosa dia nosamborany mpitandro ny filaminana izay nanao fanamiana sivila tao anatin'ny bisy fitateram-bahoaka Isoamadera ny andro omaly. Ny androany maraina araka izay efa nolazaintsika tamin'ny video voalohany teo iny moa dia nanao fanambarana i Gasikara Fensoany hoe izaho dia tsy voantso ary mbola misy tianao kentrano antrano ny raha rahampirenena foana eto amin'ny tany sy ny fanjakana hoy ny fanambarana izay nambarany Gasikara Fensoa. Ankehitriny dia fantatra tokoa fa manenjana ny solombavam-bahoaka vitsy anisa avy amin'ny fanoherana. Mandraka izao fotoana izao moa dia tsy nivoaka ny anaran'ny Premier Ministre ny marimagitra iraisana. Tsy mbola namoaka anarana ny maro anisa nitsipaka ny fanapahan-kevitra ny avy amin'ny firaisan-kinan'ny mpanohitra. Raha ny andininy fa 420 ny lalam-panorenana dia ny antoko na vondrona antoko maro anisa eny amin'ny anterimeram-pirenena no manolotra izay ho Premier Ministre ho tendreny filoham-pirenena. Nitady marimagitra iraisana ny maro anisa no lavy ny firaisan-kinan'ny fanambarana izay navoaka ny maro anisa. Nohon izany rehetra izany no mahatonga olona milaza ny hoe mihenjana ny tady ny solombavam-bahoaka vitsy anisa avy amin'ny fanoherana amin'izao toedrara mafana misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana izao. Ny mikasika ny fihetsikehtsehana tao an-tampon-tanàna ny Toliara kosa dia hihamafy ny tolona rahampitso raha araka ny fanambarana izay nataony izy ireo. Rehefa avy namakivaky ny tanàna ny Toliara amina kilometatra maromaro dia nigadona tao amin'ny kianjan'ny demokrasia monjajaona ireo mpitolona ny androany no hamafisiny izy ireo hatrany fa ny fialan'ny filoha Andry Rajoelina sy ny fanovana rafitra mihitsy no ilaina eto amin'ny firenena. Manoloana izany rehetra izany dia miantso ny vahoaka ny Toliara iray manontolo ny sendika ny fikambanana ny sehatra tsy miankina izy ireo mba hanamafy ny tolona manomboka ny androny rahampitso. Hisy ny fitetezana ireo bureau-mpanjakana rehetra ka hitomana ireo izay mahatsapa fa maharary ny tontolo misy azy. Mitohy ny tolona ho an'ny ireo Generation Z ary hihamafy raha tsy miala i Andry Rajoelina sy ny firongony hoy hatrany ny fanambarana izay nambarany izy ireo ny androany be nanahary. Ireto sary vitsivitsy hitantsika ireto moa dia ny sary nanamarika ny fihetsikehtsehana sy ny tolona izay nisy tany an-tampon-tanàna ny Toliara ny androany. Somary efa betsabetsaka moa ny zavatra izay efa nolazaintsika sy ny zavatra izay efa nozaraintsika tato anatin'ity video anankiray ity. Tsy hary ho voatanisa eto daholo ireo rehetra izay efa voalaza koa dia ho faramparanantsika tanteraka ity video anankiray ity. Ny hamaramparanantsika azy moa dia ity sary mahafinaritra ity, sary ny solombavam-bahoaka teo aloha Rosy izay manao fehilohomena. Nanaitra ny maro moa ny fanambarana izay nataony androany. Nanantena be an'ity zoky ity moa ireo olona rehetra izay tia tanindrazana ny mba hidinana andalambe ary hanampy ireo olona izay manao tolona nefa mbola any ambanivohitra ny raha lehilahy ary mbola manongotra tongolo araka ny hitantsika amin'ny ireto sary ireto. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka ato misesisesy. Zay fa tsy halavana ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.